Système LMD no iainantsika izao. Licence zany diplôma voalohany indrindra, master avy eo, doctorat ho an'ireo izay mbola mahavita manohy lavitra indrindra. Ka ny licence ao anatin'ny système LMD raha n'izao tontolo izao ary lalàna mipetraka velona eto amintsika tamin'ny 2010 izany dia manao ny fanadinana farany na contrôle continu sy fanadinana amin'ny fijerena ny fahaizan'ny mpianatra hanomezana azy an'izany fari-pahaizana izany. Oka zany hitsahatra hatreo ny resabe manodidina ny LMD sy manodidina ny licence. LMD no misy eto Madagasikara, ny fanolorana ny licence ary licence izy io raitra io ekena eran'izao tontolo izao satria système eran'izao tontolo izao io ary fanomezana diplôma ohatran'io ny eran'izao tontolo izao. Dia rehefa manala fanadinana ny mpianatra dia mahazo an'izany licence izany. Raha jerena ny momba ny mpampianatra manokana, encadrement amin'ny licence mahakasika indrindrindrindra ny assistance izay maro anisa be ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana ambony. Raha mihoatra ny 4, 10, 9 mahatratra 10, 20, 30 hatramin'ny 70 ny encadrement ny licence dia very qualité isika, very qualité tanteraka ao anatin'ny enseignement supérieur ary tsy azo ekena izany satria mitanjona araka ny teneniko teo excellence.